Rano mangidy. Rano mangidy zany no loahevitra iarahantsika mandinika amin'izao fiandohan'ny herinandro izao anasako anao. Ampifaliana indray no ifankahitantsika amin'ity herinandro vaovao ity reny namana isany. Rehefa tantan'ny tompo isika nomeny tombonandro, nomeny famindrampo indray ka afaka miaona hiaraka andinika izao ten'Andriamanitra izao. Tonona mandrakariva ho anao sy ny ankohonanao ny fiadanan'ny tompo. Ankehitriny dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra misotranao zahay, noho ny fitiavanao anay, noho ny fitantanana, noho ny famindrampo, noho ny fahasoavanao izay mbola matoy izao anay, misaotra satria tianay ianao. Mahatsapa nefa izay tsy fahatanterahanay, koa mangataka tompo amin'ny amelanao ny heloka ary anadiovanao anay, ka mendrika ny anona ny anaranao zahay. Ankehitriny dia mangataka ihany koa zahay ny firotsan'ny fanana masina mba hitaridalana hampianatra anay izany teninao izany. Amin'anaran'i Jesosy, amen. Mbola bokin'ny Exodosy hatrany isika, ka miterana ity dia andinika ny amin'ny hoe mofinaina sy ranonaina no diniantsika, fa ny androany ao dia hoe rano mangidy. Misy andiny indray natao tadiana tahaka ny izay mahazatra antsika dia ataontsika izany isaka ny fiandohan'ny dindinika mba ao ambavatsika mandritra ny herinandro. Lavalava ihany indray ny amin'ity satria andininy roly izy. Andeo jerevantsika ny Exodosy toko fahinina ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny andininy fahatelopolo fa kitsika miadana aloha izy. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: mandram-pahoviana no mandavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Saino fa Jehova no nanome anareo ny sabata, koa izany no nanomezana anareo mofo ampy indroa andro amin'ny andro fahenina. Samy mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo, ary ao ka tsy hiala amin'ny fitoerany amin'ny andro fahafito. Dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Manantena fa ao ambavatsika izany teny izany mandritra ity herinandro ity. Niala avy tao amin'ny ranomasina mena vahoaka an'Andriamanitra, mizotra ny dihy. Kanefa dia fantatra sady fa ho lavitra ny lalana, ho sarotra ny dihy, misy lesona izay tsy maintsy hianarana, misy fitsipika tsy maintsy hiarahana, misy fifehezan-tena sy fahafoizan-tena izay tsy maintsy ananana amin'izany fotoana izany, ary ialana kosa ny fitiavan-tena, fa volena mandrakariva ampitomboana hatrany hatrany ny fitokiana ny herin'Andriamanitra. Ny ho jerentsika ny voalaza amin'ny Exodosy toko fahadimy ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo mba anasako anao mba hiaraka amaky. Mino fa ampelantananao ny lesona ny taridalana, ary ampelantananao ihany koa ny Baiboly mba hiarahantsika mandinika. Zao ny voalazany teny amin'ny anarana Jesosy amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ary Mosesy nitondra ny Israely ny fila teo amin'ny ranomasina mena, dia niandroso any amin'ny efitra sora izy, ary nandeha atelona tany anefitra izy ka tsy nahita rano. Dia tonga tao mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy izany. Ka izany nanaovan'ny anarany ny hoe mara. Dia nimononmonina tamin'i Mosesy ny olona ka nanao: inona no sotronay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehova izy ka dia nanehoan'i Jehova hazo anankiray, ary rehefa natsipiny teo amin'ny rano izany dia tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehova lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy. Hatreo amin'io andininy io no vakintsika amin'ity anio ity, hitantsika teo zany fa niala avy tao amin'ny ranomasina mena reto vahoaka an'Andriamanitra, dia nandroso ary nandeha tany efitra nandritra ny atelona. Ity tantara ity zany dia ahafahantsika misintona lesona, ahafahantsika mareva taridalana izay omen'Andriamanitra antsika. Kanefa eo ihany koa nahitantsika fa Andriamanitra dia mamany olana. Andriamanitra dia mitady rehetra izay fomba hitantanana ny dihy. Todo fahasarotanana lehibe ny fahasarotanana be ny Hebreo teto. Ary inona zavatra nitranga? Fantatsika tsara fa ny fizahan-toetra voalohany vao avy niala teo amin'ny ranomasina mena voaka an'Andriamanitra dia ny tsy fampiany rano tany anefitra. Tany efitra tsy ampy ny rano.
kanefa dia nahita rano ihany izy ireo ka dia faly ery saingy tsy azo nosotroana satria voalaza fa mangidy izany. Nangidy vetivety foana teo rava lay finoany Israely. Adinony izy ireo lay fitantanana lehibe nataon'Andriamanitra azy. Adinony izy teo fa nitompany dia nikarakara azy hatramin'izay. Adinony izy ireo fa nangoraka azy Andriamanitra ary naneho ny fahagagana mandrakariva teo amin'ny fiainan'izy ireo. Nimonomonina ireto vahoaka ireto. Teo anatriny izany toy zavatra izany dia nitaraina tamin'i Jehovah Mozesy. Ry mpiara-midinika namana isany eo anatriny toe zavatra sarotra lalovana. Eo anatriny toe zavatra mafy izay mitranga manaova tahaka ny Mozesy. Tsy nitaraina taman'olona izy, tsy nimonomonina taman'olona izy, fa nitaraina kosa tamin'i Jehovah. Ary ino Jehovah fa nanampy, naneho indray ny fitsinjovany ny zanany dia natsipony nisy hazo naneho Jehovah hazo anankiray Mozesy. Mahafinaritra fa manana vahaolana ho antsika hatrany hatrany Andriamanitra. Ary rehefa natsipony teo amin'ilay rano, ilay hazo, tsy hoe hazo akory no nanovan'ilay rano tsara, fa ny tompo mihitsy no nanova ny rano mamy sy azo sotroina tamin'ny alalan'izany hazo izany. Tsy maintsy mianatra lesona malandanja ny olona dia ny faharetana impiandrasana ny fotoana voatendry ny tompo. Ary ny faharoa, tokony ankalesona ny olona fa Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olombelona. Ilay hazo dia azo ivelona ihany koa fa maneho ilay hazo fijaliana ho antsika amin'ny taranaka aty aoriana. Maneho ihany koa izany fa Andriamanitra tsy mamela antsika ho irery. Ary ilay nanipaza Mozesy ilay hazo tao amin'ilay rano dia midika fa miara-miasa amin'Andriamanitra ny olombelona. Saingy nataon'ny zanak'Israely fa tokony ho azy raha teo ny zavatra maro dia nivera fa tsy misy tsoa fitsapana izany. Adinon'izy ireo ny fahagagana ataon'ny tompo taminy. Kanefa vao eo vao tsy ela akory izy no nideran'i Jehovah nanao hoe Jehovah iza moa no tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa no tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana? Mpiara-midinika namana, indray tokoa tratran'izany toe zavatra izany isika diniko ny fitantanan'Andriamanitra dia mimonomonina. Kanefa dia izao ny zavatra misy, tsy mamela antsika ho irery Andriamanitra fa manome ny vahaolana izy indro fa afaka nosotroana ilay rano. Ka hoy ny tompo amin'ny 2:40 amaranantsika azy manao hoe raha zo toy iaino feo Jehovah Andriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo masony dia iainao ny lalàny ary hitandra didin-drehetra dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao ny Jehovah izay mahasitrana anao. Andriamanitra ne hitantsika tsirairay avy ka raha nanao fahagagana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra tao amin'ity rano ity izay nahatonga fiainana ho an'ireo olona ireo dia azo antoka ao ihany koa fa mihinan'Andriamanitra anao izay tokony mihina anao ka asonao manana fiainana indray amin'ity androany ity. Ny tompo ane hombanao mandrakariva. Amen. Hivavaka risika ankehitriny.